Zava-dehibe hoy Andriamatoa Rivo Rakotovao filohan'ny antenimierandoholona sady filoha nasionalin'ny antoko ihany koa ny isian'ny adi-hevitra tahaka ireny androany teny amin'ny lapan'ANosikely ireny nosoritany kosa nefa fa sarotra ny mampiatra ny andininy fa 770 ao anatin'ny lalampanorenana io ny tena adi-hevitra zany amin'izao fotoan'izao. Zay mantsy ny ohatrany hoe adi-hevitra eto amin'ny firenena zany hoe ohatrany tsy misy zavatra ifampiresahana parlemanta matena zany rehefa aveo zany ohatratsika eo hoe miteny sady eo zao hoe ahoana ny fomba amin'ireo ve zany ny fisina hoe raha afaka manapa-kevitra eto amin'ny firenena fa rehefa inona no ekena dia rehefa inona tsy ekena za zao mbola adi-hevitra mino fa takatry ny olona zany ahafahantsika mandroso ary mitanjona amafisina satria no teny président nasionalin'ny dia efa tsy hitako intsony mbola ametrahany an'ilay hoe miahiahy foana hoe tsy hanao fifidianana ireo raha tena antoko politika aveo ray aman-deha efa mipetraka teo amin'ny constitution antsika fa amin'ny 25 janvier 2019 dia isy filoham-pirenena mivoaka amin'ny lalan'ny fifidianana ilay eo constitution zany na tsy nifidy an'izany ary anao fa efa lanin'ny olona io dia zay ny arahanao ka raha toko politika mietrehitra an'izany zany ianao efa tamin'izay ianao dia manomboka manisy any andronao tety andro hoe eny ary fa hiatrika an'io zahay fa sasany ohatra hoe androany izy vao nahita lisy na androany io vao le kianina ane raha ny hevitry ny SV mety tsy le resaka 25 janvier 2019 fa hoe ny fomba fanatanterahana azy hoe sao dia misy tsy avitantsika an'izany zavatra zany zay no ataoko hoe miady hevitra fa tsy ho kianina sasany nefa tsy eken'ny sasany